Salama tompoko. Avy hatrany dia hotozantsika ny filazalazana mahakasika ny amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy izay ho resantsika manokana amin'ny ity anio ity dia ny vokatry ny tsy fandraisana ny mariky ny biby ity. Tamin'ny tapabolantsika dia niresaka manokana ny amin'ny zavatra anjony olona izay mandray ny mariky ny biby ity na koa hoe ny vokatry ny fandraisana ny mariky ny biby ity. Nambara tamintsika fa afaka ny vidy izy, afaka ny varotra izy, afaka ny ainan-kalalana tahaka an'izao fiainana mahazatra antsika izao izay olo izay fa saingy kosa iaran'ny fahatezeran'Andriamanitra ary olona tsy handray famelan-keloka mandrakizay. Ahoana kosa indray aza ny zavatra izay anjony olona na koa ny vokatry ny tsy fandraisan'ny olona anankiray ny mariky ny biby ity. Apokalipsy 7:10-15 avy hatrany no mamaly antsika. Ary navela nisy aina ny sarin'ny biby ity izy mba hateny ny sarin'ny biby ity ary hampamonjy izay rehetra tsy mety miankoka eo anoloan'ny sarin'ny biby ity. Mitovy ihany ny amin'ny hoe fampiankohofana ny olona eo anoloan'ny sarin'ny biby ity sy ny hoe fampandraisana mariky. Ho an'ny olona izay miankoka eo anoloan'ny sarin'ny biby ity dia tsy maintsy mandray mariky avy hatrany, tsy misy mihitsy ny hoe olona iankoka eo anoloan'ny sarin'ny biby ity ka andatsy handray mariky izany teny mitovy ihany io avy hatrany zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsotra ho an'ny olona izay tsy mety mandray ny mariky ny biby ity na miankoka eo anoloan'ilay sarin'ny biby ity dia ovon'olay antikristy avy hatrany na ilay biby ity faharoa. Zay aloha zany vokatra voalohany ho raisin'ny olona izay tsy mety mandray ny mariky ny biby ity. Vokatra faharoa indray na koa ny zavatra anjon'ny olona izay tsy mety mandray ny mariky ny biby ity. Apokalipsy 7:12 ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naharesy ka afaka tamin'ny biby ity sy ny sariny ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ho an'ny olona izay naharesy ozy izy ka afaka tamin'ny biby ity sy ny sariny ary ny isan'ny anarany zany ho an'ny olona izay tsy nety ny ankoka teo alohan'ny biby ity na koa nandray ny marika dia hitsangana eo amoron'ny ranomasina fitaratra, zany hoe misy toerana anankiray omanin'Andriamanitra ivantanan'ny olona izay tsy mety mandray ny mariky ny biby ity amin'ny fotoan'androny. Raha iverenantsika kely ny fanazavantsika tamin'ilay vokatry ny fandraisana ny mariky ny biby ity dia ozy isika teto hoe azo valim-pity avy amin'ny devoly ilay olona mba ahafahany miainan-kalalana ivetsy hivarotra saingy kosa hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny amin'ity faharoa ity indray ny amin'izay olona tsy mety mandray ny mariky ny biby ity na miankoka eo anoloan'ny sarin'ilay biby ity dia hiaran'ny fahatezeran'ny devoly fa saingy kosa andray valim-pity avy amin'Andriamanitra. Tebika fahatelo Apokalipsy 20:4 ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hitako koa ny fanahy izay notapahan-doha noho ny filazana ny amin'ny Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny biby ity na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany ary velo izy ka niara nanjaka tamin'i Kristy 1000 taona. Zany hoe ho an'ny olona tsy mety mandray ny mariky ny biby ity na miankoka eo anoloan'ny sariny biby ity dia hiaraka anjaka amin'ny Kristy 1000 taona. Tsy misy ady hevitra zany fa zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Raha toka maniry zany tsika ny hiara-manjaka amin'ny Kristy 1000 taona amin'ny fotoan'androny ka mbola atratra an'izany vanim-potoanan'ny fampandraisana ny mariky ny biby ity zany raha toka vitantsika ny mitandrina ny tenantsika tsy handray an'ilay izy marina tokoa fa mety hiaran'ny famonoantsika, hiaran'ny fanapahan-doha kanefa kosa dia izay olona hiaran'ny fanapahan-doha sy famonoana izay miaraka amin'ireo olona izay efa maty hatramin'izay fotoana ohatra hoe hatramin'izay ela be zay ohatra hoe ry Rasalama Martyra sy ny sisa ho an'ireo olona izay notapahan-doha sy novonoana noho ny amin'ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy ho an'ireo olona izay novonoana noho ny amin'ny tsy fetezany nandray ny mariky ny biby ity ireny no hitsangana voalohany zany hoe isy ny fitsanganana voalohany sy ny fitsanganana faharoa mbola ho resantsika amin'ny fotoan'androny ho an'ireo olona izay maty noho ny amin'ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy tsy nanaiky nandray ny mariky ny biby ity ireo no hitsangana voalohany ireo no hiara-anjaka amin'ny Kristy 1000 taona. Mino ako fa atsika tsara izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay metraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray. Samiary utahin'Andriamanitra veloma tompoko.